ohatra amin'izao hitantsika izao rehefa tsisy foin amin'ny andro fahavaratra rehefa tsy misy tsisy mololo dia fomba anankiray izy ity entintsika manazava aminareo ny tombontsoa an'izany fiompiana bitro zany inona ny natao hoe tsotra ilay miompy bitro fehezina maso-karena hojerevantsika kajikajy majinijinika sy teknika tsotsotra. Mamerina fiarabana ho anareo izay izao vao manaraka anay eto amin'ny pejy ity herbe géante ity no resahantsika androany. Mandana maromaro amin'ity izay izay rainay aminareo eto androany ny fomba fampiasana azy ao anatin'ny fiompiana bitro. Super napier ny fiantsona azy ity na koa hoe giant napier, izany hoe izy ity dia tsy junko fa hybride natao tamin'ireny laza zany niaraka tamin'ireny junko ireny dia manome felana malandy tsy misy lay araka ninona seho antsika teo iny ohatran'izao ny tahony malama tsara izy tsy be volombolony. Ny raviny ihany koa araka ny hitantsika dia ohatran'izao amin'ny sary izao. Ahoana raha zany ny fomba ampiasantsika anazy ity atao anatin'ny fiompiana bitro. Amena tsotra fotsiny izy ohatran'ireny manome ravin'anana reny ohatran'izao hitantsika amin'ny sary izao. Tena tian'ny bitro izy io ary ankafizan'ny zareo mihitsy ny mihinana anazy io. Tsara ny mampafantatra fa misy teboka maromaro tokony ho jerevana rehefa mampiasa an'ity villa be ity isika ao anatin'ny fiompiana bitro. Izy ity mantsy dia mitondra ilay atao hoe fibre naturelle, izany hoe araka ny hitantsika aloha tary amin'ny vidéo entintsika manolo ny mololo na ny foin izy ity amin'ny andro fahavaratra. Amin'izao moa aty aminay aty ifampitadiavana be ny mololo, tsy haiko any aminareo any, dia izy ity no ataonay solona mololo. Ny ration an'izy ity ao anatin'ny sakafom-bitro dia eo amin'ny 700 isan-jato hatramin'ny 500 isan-jato eo. Izany hoe tsy hamena be dia be izy fa manjary tondra zavatra ratsy indray ho an'ny fandevonan-kanina ho an'ny bitrotsika. Dia arak'izao hitantsika izao mihinana anazy na ny bitro kely na ny bitro lehibe. Ireto bitro reto izao dia henam-bitro hivoaka tsy ho ela amin'ny faran'ny volana any ho any na voalohan'ny volana mars any hivoaka tsy ho ela ho henam-bitro sahaboabo eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 kilao eo. Raha ohatra ary ka fibre ny tena hoentin'ity villa be ity dia tsara ihany koa manamarika fa mitondra tahana protéine kely izy ao anatin'ny sakafom-bitro ao izay ambany dia ambany satria manodidina ny 7 isan-jato fotsiny ny protéine hoentiny. Izany hoe tsy mahomby izy raha tsy miaraka amina zavatra mitondra ny protéine toy ny prolapin. Ankoatran'izay dia mila tandremana tsara ny fomba fampiasana azy io satria izy dia mety ho fermenté, izany hoe tsy tsara zany izy raha mandomando be no amentsika amin'ny bitro, fa somary izy atsika tsara. Raha ohatra izy ka hoe amena any hariva dia ny maraina dia efa alaina dia avela amintsika ilay ranonando. Raha ohatra maraina izy no amena ny bitro dia ny maraina be izy ny alaina dia avela amintsika eo amin'ny adiny 1 na adiny 2 eo. Ny tombony lehibe indrindra ho an'ny fampiasana anazy ity dia noho izy mora ambolena. Ankoatran'izy mora ambolena dia mora vidy ihany koa izy satria ny tahony iray monja amin'ny boture anazy ity dia eo amin'ny 200 ariary eo raha aty aminay. Izay indray ary aloha ny resadresaka androany mahakasika an'ity villa be ity. Raha malinanao ny amboly azy aza misalasala miantso anay amin'ny laharana telefônina izay misoratra eo amin'ny vidéo dia aza jino ny fotoanantsika amin'ny volana Jolay
2025 amin'ny grand défi pour lapin. Akasiraka indrindra tompoko manaraka tranony pejy Rarosoa.